Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaninavana no iaramanantsika tratry alarobia fa 9 ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny salamo fa 420 salamo fa 420 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito aminaran'i Jesosy. Endre ny hatsaran'ny taberina kelinao Jehovah tompony maro, manina sady votona lahelon'ny kianjon'i Jehovah ny fanahiko. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny ny tsikirity mahita trano ary ny siditsidana mahita kano ho azy ametrahany zanany dia ny altaranao Jehovah tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitro. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hidery anao mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao ao am-pony ny lalàna. Raha mandeha mamaky ny lohasabaky izy dia ataony misy loharano izany ary ny lohaorana manaro-pitaina azy. Miampy ireny am-pandehanana izy samy miseho eo anatrehan'Andriamanitra anyziona izy rehetra. Raina masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny soramandry ery ambony amin'ity salamo fa 420 ity moa dia ny hoe alahelo ny tranon'Andriamanitra. Marina loatra fa ny soramandry dia tsy isan'ny soratra masina akory fa teny nampiana taty aoriana mba hamitinana ilay andininy na ilay toko. Ary dia toa mahalaza mihitsy anefa ny votoatiny ity teny soramandry ity, alahelo ny tranon'Andriamanitra. Izany hoe lavitra ny tranon'Andriamanitra lay mpanoratra. Lavitra ny tranon'Andriamanitra lay mpanoratra dia mitanisa ny alahelo, manina ny tranon'Andriamanitra izy. Malahelo lay tranon'Andriamanitra izy. Ny finoana Jiosy moa satria mieritreritra manao hoe ny finoana Jiosy dia Andriamanitra, ny nono fa Andriamanitra dia ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ary dia indikany hoe malahelo ny tranon'Andriamanitra dia malahelo n'Andriamanitra. Ny andininy fa 5 no hoentina mampahay antsika, sambatra izay olona manan-kery avy aminao. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao. Rehafako zava-dehibe ny hoe fahasambarana teo amin'ny fiainan'ny olombelona. Ao amin'ny testamenta taloha moa ny fahasambarana dia tadiavina, ny fahasambarana dia katsahina. Aty amin'ny testamenta vaovao ny hoe matranjaka be ny teolojian'ny fahasoavana ka dia ny hoe ny fahasambarana dia fanomezana nateraky ny fananana an'i Jesosy, nateraky ny asan'ny fanahy masina ao anaty ny fahasambarana dia fahasoavana. Fa tao amin'ny testamenta taloha tsy dia izay loatra, marina mihitsy, marina ihany fa hoe avy amin'Andriamanitra ny fahasambarana. Saingy io fahasambarana avy amin'Andriamanitra io dia ateraky ny fiezahan'ny olona kosa hanao ny tsara, ateraky ny fiezahan'ny olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra, ateraky ny fiezahan'ny olona ho marina sy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, ateraky ny fiezahan'ny olona ho tia namana dia tonga amin'izany fahasambarana izany. Ary dia hoy ilay mpanao salama na hoe sambatra kosa aloha izay manan-kery avy aminao. Izany hoe ny dika izany dia izao, ilay manan-kery avy aminao dia ny hoe sambatra izay olona miantehitra aminao, ao aminao no navozany hery, ao amin'ilay Andriamanitra, ao anatin'ny tempoly, ao amin'ilay Andriamanitra monina ao amin'ilay tempoly, ao amin'ilay tempoly no hanovozana hery. Rehavako ny dikany hoe trano fiangonana amintsika kristianina, toeram-pivavahana. Fa ny toeram-pivavahana amintsika dia toerana ionana amin'Andriamanitra, toerana izay ionana amin'Andriamanitra ary toerana izay hiainona koa ny sitrapon'Andriamanitra, toerana iombona antsika rehetra ho miara-mivavaka manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa ny trano fivavahana dia toerana izay hanovozantsika koa herim-panahy avy amin'Andriamanitra.
Amintsika kristianina dia reto zavatra telo reto ny farafahakeliny hanovozantsika hery ao anatiny zany ataontsika hoe ao anatiny zany trano fiangonana izany izay mety tsy ho hita amin'ny toerana manokana na toerana hafa, mety tsy ho hita eny amoron-dranomasina na toerana tahaka izany. Ny voalohany de zao ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra toriana eo anivon'ny fiangonana de hanovozantsika hery. Ary io hery tovozontsika ao anatin'ny fiangonana io tenenin'ny mpanao salamo hoe mahatonga antsika fahasambarana. Tsy herin'olombelona. Tsy herin'olombelona ny tovozontsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny fampianarana, amin'ny alalan'ny hira sy ny tahaka izany, de zao tena hery avy amin'Andriamanitra io. Rehefa izay no mahatonga ny hoe rehefa vizaka mandalo fizaham-toetra ianao de ny toerana tokony hidodododoana voalohany indrindra de ao amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra ary ao amin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Satria tsika rehefa somary mandalo ado sarotra de zao ndraindray ny fiangonana indray no tsy ilaozantsika, ndraindray ny fiangonana indray no ataontsika hoe toerana tsy handehanantsika. Fe ny ho any am-piangonana fe ohatra makamo any fijerin'ny olona, ohatra makamo any resaky ny olona, ohatra ny makamo ny zavatra hitako any, tsy ry havako. Sambatra zay manovo hery amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiombonam-bavaky ny fiangonana. Fa ny faharoa zay hanovozantsika hery ao anatin'ny fiangonana koa de zao ny sakramenta. Ny sakramenta. Marina loatra fa ny sakramenta dia tsy hoe manana hery majika akory. Tsy zay loatra fa lay sakramenta izay raisitsika iombonantsika eny amin'ny tompo iny, famantarana hita maso ny fandraisantsika ny Kristy ao am-pontsika. Ny tanantsika mandray ny famantarana hita maso, mofo, kapoaka sy ny tahaka izany. Fa izao masina Kristy, masina ny sakramenta. Noho izany dia ao anatin'ny fandraisantsika ny sakramenta iny koa no mitondra antsika ho amin'ny fiombonana amin'ny fandresen'ny Kristy. Zany hoe zay mahatonga ny tompo miteny hoe izao no fahatsiarovana, fa na ovinana areo mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesany tompo ianareo mandra-piavana. Inona moa dikan'izany? Manambara ny fandresen'ny tompo ny fahafatesana. Noho izany dia manovo hery ao anatin'io sakramenta io koa isika. Sambatra izay manovo hery ao amin'ny tranonao Andriamanitra amin'ny alalan'ny Eukaristy ny fanasana masina. Afaka malala aza-donoina fa ny Eukaristy tsy hoe mampiombona antsika ka atsiarovantsika ho vatana iray ihany ao amin'ny tompo. Fa ny Eukaristy koa dia nomen'ny tompo antsika mba hampahery antsika. Ny Eukaristy dia nataon'ny tompo, ny sakramenta zany na ny fanasan'ny tompo na ny batisa dia nataon'ny tompo mba hampiorina antsika amin'ny finoana. Izay le mahatonga azy miteny hoe santatry ny sakafo ny fanjakan'Andriamanitra rahatrizay. Trotraka ety amin'ny diady ety tany fandalovany ity isika, nga moramora ny mijoro vavolombelon'ny fahamarinana amin'izao andro zao, nga moramora mijoro vavolombelon'ny fitiavana namana, ny fitiavana an'Andriamanitra, nga moramora ny mijoro ho tiany olona rehetra amin'izao andro zao. Raha tsy omen'ny tompo antsika ny hery, ary dia ny sakramenta dia manome hery antsika havako malala. Fa ny fahatelo de zao ny vavaka. Ny vavaka. Ny tenin'Andriamanitra, ny sakramenta, ny vavaka sy ny hira, reo dia manome hery antsika koa. Arakaraky ny ideratsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, arakaraky ny ideratsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira, no azahoantsika koa hery avy amin'Andriamanitra. Zava-dehibe zany fiaraha-miangona ry havako. Zay mahatonga ny epistily ho an'ny Hebreo miteny manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Fa ny fiarahantsika miangona dia mahatonga antsika mafana, mahatonga antsika mahazo hery, mahatonga antsika saky, mahatonga antsika mahajoro, mahatonga antsika mahatsiaro ho mpandresy. Ny hira sy ny vavaka tsy hoe fideranan'Andriamanitra ihany, fa ny hira sy ny vavaka koa fangatahana. Fangatahana hery, fangatahana famindram-po, fangatahana fitantanana, fangatahana fandresena. Zay ny hira sy ny vavaka. Afaka malala hoy ny salamy eto manao hoe
sambatra zay mitoetra ao an-tranonao hideranao mandrakariva izy fa sambatra zay olona manovo hery sambatra zay olona makahery avy aminao ry Andriamanitra afaka malala tranon'Andriamanitra ny fiorana amin'Andriamanitra tranon'Andriamanitra io de anovozantsika hery fa ny faharoa lehibe zay ataontsika hoe sambatra koa zay manovo hery avy amin'Andriamanitra de zao ny olona manovo hery avy amin'Andriamanitra koa dia olona zay tsy miatehitra amin'ny herin'ny tenany izy tsy miatehitra amin'ny herin'ny tenany izy satria matsiaro malemy ndre maky Gideona fatatsika tsara niteny tamin'Andriamanitra manao hoe zavy Andriamanitra no irahanao za lay mahantra indrindra ny mpianakavy ny Manase za lay mahantra indrindra tsy de hita loatra zay mampiavaka de hoy ny tompo taminy Jehova ny miantso anao ny lehilahy mahery Jehova maniraka anao ny lehilahy mahery mandehany anao zao herinao zao ny tompo mombanao afaka malala rehefa manovo hery avy amin'Andriamanitra isika de tsapatsika ny fahalemetsika tsapatsika ny mahatsinitsinina atsika ary miasa ao anatsika ny herin'Andriamanitra rehefa manovo hery avy amin'Andriamanitra isika de tsapatsika ny mahatsinitsinina atsika ary dia miasa ao anatin'ny fahalemena ao anatin'ny fetratsika ao anatin'ny toetra mampalemy atsika iny mihitsy ny sehon'ny voninahitr'Andriamanitra atsapatsika fahasambarana afaka am'izao fotoanan'ny herinandro masina izao mamangy atsika ny tompo mamangy atsika izy ary to mampatsiaro atsika zany hery sy fahefan'Andriamanitra izany am'izao alarobia masina izao tsarotsika manokana ny fahoriana nety ny tompo vagiry firiana nety ny tompo ho atsika Jesoa nanovo hery tao amin'Andriamanitra Jesoa tao an-tsahany Getsemane ho tsaroantsika manokana raha pitsy alakamisy Jesoa tao an-tsahany Getsemane nitaraina tamin'Andriamanitra tompo raha io raha sitraka ao any raha sitraka ao de zao esory amiko ty kapoka ity kanefa aoka tsy zay mety amiko aoka tsy zay mahafinaritra aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao de hoy ny filazan'ny tantara ny filazantsara azy hoe de nivoaka toy ny dinitra ny ra ny dinitra Jesoa ry havako malala Jesoa aza nanovo hery tao amin'Andriamanitra ka maika fa isika olombelona aizandray isika nanovo hery inona no anovozany zao tontolo zao hery am'izao andro ankehitriny zao inona mety manan-kery izy noho ny fahefana mety manan-kery izy noho ny vola mety manan-kery izy noho ny tanjaka rabatana noho ny tanjaka ratsaina noho ny fifandraisana zany no anovozany zao tontolo zao hery saingy zao eo anoloana ny fahafatesana mijanona eo anoloana ny fahafatesana avokoa eo anoloana ny varavaram-pasana zany hery itrikin'ny olona izany tsy lasa lavitra mijanona eo anoloanany tsy mahasokatra lanitra ho an'ny olona zany hery itokisan'ny olombelo zany na inona ananana tsy mahasokatra lanitra sy fiainana mandrakizay ho azy zany na manana ny hery rehetra izay heveriny zao tontolo zao hery azy izy fa ny herin'Andriamanitra ny herin'ny finoantsika n'Andriamanitra ny herin'ny fanetretenan'i Jesoa iainatsika ny mahatonga ny lanitra misokatra ho atsika ka mahatonga atsika itenena ny tompo anao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midirana ny fifalian'ny tompo ravako nizao herinandro masina izao fotoana ny alarobia masina izao inona ny afatra ao anao manovoza hery eo amin'Andriamanitra manovoza hery eo amin'Andriamanitra am'izao fotoana mahakely hery atsika izao fotoana ny fizahanttoetra fotoana ny fahasarotana fotoana ny ady sarotra izao aiza ianao nanovo hery manovoza hery eo amin'Andriamanitra mifidiana fanovozan-kery eo amin'Andriamanitra tsy milaza akory ny fifikirana amin'Andriamanitra ny fanovozan-kery amin'Andriamanitra tsy midika hoe tsy ilaina ny siansa tsy ilaina ny sport tsy ilaina ny sakafo tsy izany ilaina zany fa ny zava-dehibe voalohany indrindra ny herim-panahy voalohany indrindra hoentinao miasa de ny fiankinana hoe za tompo omeo hery omeo ny teninao omeo ny fiainanao aminao Andriamanitra mba ho sambatra
ka hoaiko nampiasa ny fotoanako, hoaiko nampiasa ny zavatra rehetra manodidina satria sambatra. Ny olona sambatra ao amin'Andriamanitra no mahay mampiasa ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra ary hainao avokoa ny dikany zavatra rehetra manodidina anao rehefa ao amin'ny tompo eny. Tompony ampahiranao ravako malala ary anomenao hery, ampahatanjaka anao, ampandresy anao. Ivavaka sika. Tompo amsoranao zahay noho ny amin'ny teninao zay manazava aminay fa sambatra izahay, manovo hery, sambatra izahay, miankina aminao Andriamanitra. Tompo dia ataovy ity miankina aminao zahay. Ataovy ity mifaly ny fiarahana aminao, faly ny fiainona ny teninao, faly amin'ny fiombonam-bavaka. Amizao larobia masina izao dia faingio ny fonay, mamindrafo aminay, mamelà ny elokay. Esolo aty anatinay ny firehareana, esolo aty anatinay ny fiveratena ho zavatra, esolo aty anatinay ny fahatokisa-tena tafahoatra, fa ataovy miankina amin'ny herinao zahay, ary ataovy manana fanetretena sy fifaliana faharetana. Jereo ny asanay Jesoa, jereo ny fikasana tsara ty anatinay, omeo anay ny hery ahafahanay manatanteraka ireny. Rakofy amin'ny fahasoavanao Jesoa, ny fiainanay isan'andro. Misaotra Jesoa noho ny amin'ny famelan-keloka mpanantenanao anay amin'izao hery mandrapasanay izao, ary avaozy ny herinay ao aminao Andriamanitra. Misaotra Jesoa. Amen.